Ia, dia mpifaliana indray no iarahako aminao eto amin'izao fandarana mahafinaritra izao a. Miarabantsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny fandarana. Engany ny fahasoavan'Andriamanitra hiaraka amintsika indray, ameno anao indray ary ampitombo anao amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Izao fandarana izao natao moa dia mba hampahafantarana antsika, hitoriana amintsika ny fahamarinana, hanambarana amintsika fa tokony hiverina amin'Andriamanitra isika, tokony hitady an'le tena Andriamanitra marina isika, dia le Andriamanitra izay mitoetra ao amin'ny fahamasinana, mitoetra ao amin'ny fahamarinana, ary Andriamanitra izay tsy tia fahotana. Zay no Andriamanitra tokony hiverenantsika, tokony hiverina amin'Andriamanitra tsika ry havana, tokony hiverina amin'Andriamanitra tsika ry havana, ary hiomana isan'andro isan'andro fa raha ho avy eny amin'ny rao any lanitra Jesosy dia tsy anisan'ireo izay tavelitsika fa anisan'ireo izay miakatra hiaraka amin'ny Jesosy eny amin'ny rao any lanitra. Ambara ombienimbeny fa mbola ho avy eny Jesosy, mbola hiverina eny Jesosy. Zany ny voalaza ny teniny. Tena mino marina ny Jesosy ve ianao? Tena mino marina ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Tena mino marina n'Andriamanitra ve ianao? Zany dia nampilazain'Andriamanitra ny anjelin'Andriamanitra fa iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo iny, mantsy ny Galiliana ry ny apôstôly, ny mpianatra raha nahita ny Jesosy nakarina ho any an-danitra, iny Jesosy izay nakarina ho any an-danitra niala taminareo iny dia mbola ho avy indray, na hoe mbola hiverina indray akanareo amin'ny fotoan'androny ety ambonin'ny tany. Ka dia toriana amintsika ombenimbeny fa mbola hiverina ny Jesosy, ary iza moa no akarina rehefa miverina eny amin'ny rao any lanitra Jesosy. Ny akariny Jesosy amin'izany fotoana izany dia ny fiangonan'Andriamanitra velona, ny fiangonan'Andriamanitra velona izay manana ny Jesosy ao anatiny, zany no ho akarina amin'ny fotoan'androny. Ka mipetraka ary amin'ny fanontaniana hoe efa tena nandray an'i Jesosy Kristy marina ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ve ianao? Tena anisan'ny fantatry Jesosy ve ianao? Anisan'ny fantatry Jesosy ve ianao raha ho avy eny amin'ny rao lanitra izy amin'ny fotoan'androny? Anisan'ny voaray ve ianao? Anisan'ireo olona izay voaray ve ianao raha hiverina tsy ho ela eny amin'ny rao lanitra Jesosy aka ireo azy? Fanontaniana mamperitreritra, fanontaniana mampivarahontsana tokoa izany raha ho an'ny olona tsy miambina, ho an'ny olona tsy mahafantatra ny amin'ny famonjena marina ny amin'ny ara-panahiny. Ry havana, androantsika dia hijery zavatra anankiray, lohahevitra anankiray androantsika dia hijery lohahevitra anankiray izay anisan'ny tena lehibe tokoa, satria efa mielipatrana manerana an'izao tontolo izao ny fampianaran-diso na ny fitaka izay adikatsika amin'ny teny frantsay hoe séduction, izay tena miparitaka ary tena manapotika mihitsy ny fiangonan'Andriamanitra ka tsy afantarany intsony. Izao vaninandro izao zany tena vaninandro tsy afantaranao intsony hoe iza marina ary ny tena avy amin'Andriamanitra, iza marina ary ny tena mpaminany avy amin'Andriamanitra, iza marina ary ny tena mpanompon'Andriamanitra marina. Tsy afantaranao an'izany intsony izao vaninandro izay iainantsika izao, satria izao le andro farany izay lazain'ny Baiboly. Ka dia misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola mandre izao fandarana izao hanambarana aminao, ary eto dia ity ilaza aminao fa misy andiam-pandarana maromaro na misy etape maromaro izay hojerevantsika ao anatin'izao lohahevitra na lohateny lehibe sy goavana izay voalaza sy voarakitra ao anatin'ny Baiboly izao, ary na dia Jesosy azy dia mba nikasika ihany koa ity lohahevitra lehibe ity dia hianarantsika izany, manasa antsika hanaraka hatramin'ny farany ny fandarana. Voalohany indrindra aloha ao amin'ny Matthieu 24, Matthieu 4:20 no jerevantsika, dia ny andininy voalohany. Vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany zany.
hojerevantsika ny amin'ny mpamina ny sandoka zay nolazainy Jesosy ao amin'io Matio 4:20. Matio 4:20 andininy voalohany. Vaky toy izao zany rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala teo amin'ny tempoly Jesosy ka lasa nandeha, fa nanatona azy ny mpianany mba ampiseho taminy anireo trano tao amin'ny tempoly. Averiko indray mandihy ny vaky teny. Ary niala teo amin'ny tempoly Jesosy ka lasa nandeha, fa nanatona azy ny mpianany mba ampiseho taminy anireo trano tao amin'ny tempoly. Hoy ny navaliny azy: tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy avela izy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Raha mbola nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva izy, dia nanatona azy mitokana ny mpianany ka niteny hoe: lazao aminay, roviana no hitranga izany zavatra izany, ary inona no famantarana ny amin'ny fanatrehanao sy ny fifaranan'ny rafitry ity tontolo ity? Hoy ny navaliny Jesosy azy: mitandrema sao isa mitaka anareo. Mario le teny hoe mitandrema sao isa mitaka anareo, fa maro no tonga amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Hatreo ihany anka mba nivakiantsika mariantsika ilay teny zay nolazainy Jesosy hoe mitandrema sao isa mitaka anareo, fa maro no tonga amin'ny anarako ka ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ry rahalahy anabavy ry havana malala isana zay mandre izao fandarana izao toroteny amin'ny radio izao ilaza zava-dehibe aminao androany ilaza hafatra lehibe aminao ny fanahy masina androany de tsy inona zany fa ny fahafantarana marina ny amin'izay tokony alehantsika, tokony ametrahantsika ny tongotsika, ny amin'izay tokony ho arahantsika amin'izao ara-panahy izao, amin'izao diatsika mankany an-danitra izao. Be dehibe ary efa maro ny fiangonana zay miforona eto sy eroa zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, ka tsy ny fisehoan'ny mpamina ny sandoka ihany, tsy ny fisehoan'ny mpamitaka ihany, fa ao ihany koa ireo izay voafitaka. Satria ny mpamina ny sandoka mantsy tsy avy hatrany dia hitana hoe ino raha tsy fa maniry tandroka. Na hoe ino fa maniry any amin'ny eny ny tandroka, fa zao no nambaran'i Jesosy ny amin'ny mpamina ny sandoka zay mitafy ny fitafian'ny ondro izy izy, kanefa ao anatiny ao de ambode mito, mitafy ny fitafian'ny ondry. Zany hoe raha azavaina amintsika ny fahamarinana de zao: tsy avy hatrany de hitatsika mivantana ny mampamina ny sandoka azy, tsy avy hatrany de fantatsika fa mila mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina tsika sy masom-panahy mahiratra avy amin'ny fanahy masina mba hanomezan'ny fanahy masina antsika esprit de discernement, zany hoe ny fahaiza manavaka any amin'ny fanomezam-pahasoavana zay omen'Andriamanitra ho ana ray amin'ireo fanomezam-pahasoavana sivy de ny hoe mamantatra fanahy maro samihafa. Zany hoe esprit de discernement io zany de tokony angatahanao mihitsy ho riavana rehefa mivavaka ianao, tokony angatahanao mihitsy rehefa mivavaka mba hamantaranao hoe ity fanahy tena avy amin'Andriamanitra, ity fanahy mamitaka, ity tena mpamina n'Andriamanitra marina, ity mpamina ny sandoka. Andao ny hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly de nisy efa nisy io mpamina ny sandoka io.
tamin'ny androndry Paoly apôstôly moa dia tamin'ny taona fa 520 taorianan'i Jesosy Kristy tamin'ny teo amin'i Jesosy zany nanomboka ny taona 0 raha ny calendrier grégorien no arahantsika teo amin'i Jesosy no ny atombon'ny taona 0 ary efa tany amin'ny taona 520 na 65 après Jésus Christ zany no nitrangan'izao tantara zao. Korintianina faharoa toko faha 120 andininy fa 3 Korintianina faharoa toko faha 120 andininy fa 3 zao mivaky ny teny fa fanahiray tokoa no nanaovana batisantsika toko faha 120 zafady andininy fa 3 ianareo mihitsy no aoka itsara ndasy fa ohatrany Korintianina faharoa kay Korintianina faharoa toko faha 120 andininy fa 3 fa apôstôly sandoka izy ireny fa apôstôly sandoka izy ireny mpiasa mamitaka ka miseho ho toy ny apôstôlin'i Kristy ary tsy mahagaga izany fa i Satana aza miseho foana ho toy ny anjeliny mazava koa tsy dia zavatra lehibe ary raha miseho foana ho toy ny mpanompo ny fahamarinana koa ny mpanompony nefa arak'izay ataon'izy ireo ihany no hiafarany. Mareo le teny hoe fa apôstôly sandoka izy ireny. Dia mipetraka ary amin'ny fanontaniana, inona marina moa zany ny ahafantarana? Inona ny mari-pamantarana fa tena hoe tsy avy amin'Andriamanitra na hoe mitoro fampianarana tsy izy ny olona anankiray? Hoy eto aminao toe fa be dehibe eo ary efa betsaka ny voafitaka hoe aty aminay misy fahagagany, aty aminay misy fitahiny, aty aminay misy fanasitranana mahagaga, miracle, aty aminay misy tena herin'Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa tsy zay rehetra manao fahagagana akory no itenenantsika fa tena avy amin'Andriamanitra io olona io. Tsy zay rehetra manasitrana ny marary koa no mivavaka ao amin'ny marary ka sitrana ny marary dia hoe avy amin'Andriamanitra io olona io. Tsy zay rehetra mitory teny aminao hoe avy aty aminay fa hivavahana ny poketranao na hivavahana ny tranonao na hivavahana mihitsy ny piusinao na hivavahana ny zanakao mba ho tahian'Andriamanitra ianao. Tsy zay. Na koa zay milaza aminao hoe za mahay mampitombo volana, za mahay mamantatra ny ho avy, tsy izany no hamantarana hoe avy amin'Andriamanitra. Fa ahoana no mari-pamantarana hoe avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray? Dia hoe ny tenin'Andriamanitra hoe mbona evakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Korintianina faharoa toko faha 4 andininy fa 17. Korintianina faharoa toko faha 4 andininy fa 17. Koa mivoa eo aminy ianareo ary misara aminy hoy Jehova ary aza mikasika izany intsony izay zavatra maloto, ary aza mikasika izay zavatra maloto intsony dia andray anareo aho ary horainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy hoy Jehova ilay hery faratampony. Jerevantsika ny tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny andininy fa 17. Ary aza manaiky iray zioga amin'ny tsy mino, iray zioga amin'ny tsy mino, fa inona moa ny ifandraisan'ny fahamarinana sy ny fandikan-dalàna na ny tsy fahamarinana? Ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala? Ary inona no zavatra iombonan'ny mino amin'ny tsy mpino? Ary inona no ifanarahan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa ny tempolon'Andriamanitra velona isika, araka ny voalazan'Andriamanitra hoe onona eo amin'izy ireo sy andeha eo aminy aho. Onona eo amin'izy ireo sy andeha eo aminy aho dia ho Andriamaniny, ary izy oloko koa mivoa eo aminy ary misara aminy ianareo hoy Jehova. Ny mari-pamantarana zany averiko indray mandeha, ny mari-pamantarana ahafantarana fa tena mpaminan'Andriamanitra marina ny olona anankiray
de tsy noho izy mametra tanana amin'ny olona anankiray de mitsingidana ny olona anankiray na miteny tsy fantatra na manasitrana marary na veriko indray mandeha na manao miracle na mitory fitahinana sy fiadanana aminao ka hoe tena avy amin'Andriamanitra ty tsy zay fa ny ten'Andriamanitra de mazava amintsika fa ny olona zay manokana ny fiainany na hoe ny fiainany de voatokana tanteraka ao an'Andriamanitra, voatokana tanteraka ao an'Andriamanitra, zany hoe tena miaina amin'ny fiainam-pahamasinana mihitsy izy. Izay nge le nambaran'i Jesosy hoe ka dia ny voany no ahafantarana reo ny azo, voa amin'ny fahamasinana voalohany indrindra. Zay mahatonga amin'ny Paoly apôstôly milaza any amin'ny boky Hebreo any ny amin'ny mpino, ny amin'ny tokony atao amin'ny mpino zay mandeha fahazarana makany am-piangonana hoy Paoly ao amin'ny Hebreo toko 4:20 toko 12:4 Hebreo 12:14 de milaza mazava Paoly fa mizaozy izy tady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay rehetra tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo. Hebreo 12:14 misy an'izay verset zay mampitandrina antsika zany ry havana, tandremy mihitsy fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Na mpanompon'Andriamanitra io, na pasteur io, na école biblique io, na ataontsika mpiandry io, na ataontsika hoe mpamoaka démonie, mpanao délivrance, na ataontsika hoe mpandray fanasany tompo, na diakôna, na katekista, na tsy haitsika zay mpitondra fivavahana sy mpitarika olona hivavaka, tandremo fa zay rehetra tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo. Hitanao zany fa ao mihitsy le vo nananatra Paoly tsy ahitany tompo na hivavaka isan-kalady azy zany olona zany rehefa tsy manam-pahamasinana de tsy ahitany tompo. Nambara tamintsika teo fa natao hoe olona masina, ny olona masina de ny olona zay manana an' Jesosy velona ao anatiny, zany hoe olona voasaraka tanteraka tamin'ny fahotana, fiainana mandresy ota isan'andro ary io ny ten'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 5:4 fa izay ihany Kristy ozy izy de efa nanombo nofony sy ny filany mba mifaniriny teo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe efa nanombo nofony mihitsy zany tsy hanota. Ary io ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintena 2:7 zay mivakitsika teo hoe mivoay eo aminy ka misy raha aminy ary aza manendry zay zavatra malotona tsy madio, zany hoe zavatra maloto tsy hoe olona tsy mihinana kisoa na hoe tsy mihinana na hoe zavatra maloto na hoe everina biby misy kirana na hoe biby mandady, tsy zay le zavatra maloto fa tsy zay miditra mivava no maloton'ny olona ho Jesosy fa zay avy ao anatin'ny fo mivoaka mivava. Eto zany de tsy resaka sakafo mihitsy ny lazain'Andriamanitra fa le fahotana misy aretina 3:12 ao anatin'ny fotsika ao ao ny voanon'olona, ao ny fijangajangana, ao ny lela mamoropitaka, ao ny fahavetavetana, falitopitondratena, ao ny lainga fitenenan-dratsy, maso ratsy, be dehibe ny zavatra zay mivoaka avy ao anatin'ny olona ao mampaloto azy. Ka zany zavatra zany tsy ahitana ny olona an'Andriamanitra. Ka ny mpaminany sandoka zany mari-pamantarana fa tsy avy amin'Andriamanitra io olona io de noho izy tsy manam-pahamasinana, tsy ao le fahamasinana. Zay zany tokony hamailo antsika amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika hoe jerevo, tarafo. Io zany de tsy resaka ety ivelany ny fihetsiketsehana ety ivelany ry havana fa mba jerevo le ao ambadika ny sainina, jereo le kolisy any ambadika any hoe manahoana ny fiainan'iny olona iny, tena manambara, manam-porofo marina amin'ny zavatra lazainy ve, tena mianatra mankatò ve, tena miaina amin'ny fahamasinana ve. Raha zay no mitohy manaraha azy. Fa raha kosa mpanompon'Andriamanitra hitanao tsy mandeha amin'ny fahamasinana, manao kisipasipa na mandeha amin'ny fahavetavetana, na olona efa manambady ara-dalàna fa mbola manadala vehivavy, na hoe miaina amin'ny fiainam-palitopitondratena, de zao tsy ilaina akory ianao miaino ny torotenina avy hatrany de mialahy satria mantsy mifindra mantsy ny fanahy, mifindra io fa tandremo
mifindra ny fanahy ka izay mari-pamantarana voalohany izay afantarantsika fa tena avy amin'Andriamanitra marina na tsy avy amin'Andriamanitra ny mpitondra anankiray na ny mpitondra fivavahana anankiray izay ao amin'ny fiangonana. Io zany ry havana de tsika zany de mila manao andro maso mihitsy satria tsy hoe fitsarana olona na fanaratsiana olona fa fitiavako amin'ny fahamarinana no afahako mitory aminao izarako aminao ny tenin'Andriamanitra satria be de be ngeny efa voafitaka ary zany ny zavatra niseho ndray andro raha niresaka tamin'i Jesosy ny mpianatra. Jereo ani Jesosy ny amin'io trano tsara tarehy, katedrala tsara tarehy, tilikambo goavambe zay tena tsara rafitra, vato lafo vidy ny nanamboarana azy. Jereo ani Jesosy ka ahoana ary tsika ty Jesosy de tsy mba manana fiangonana veva de mandeha any tendrombohitra Oliva foana any amin'ny San Getsemane de raha tsy zany de any an-tany foana de tsy mba manana fiangonana ve? Jereny ny fiangonan'ny olona tsara tarehy, mamirapiratra, mijoalajoala. Jesosy de situna ny sain'ny mpianatra, tianokatra ny sain'ny mpianatra hoe le fiangonana nika tsy fiangonana io fiangonana katedrala be io na tilikambo be io na everin'ny olona hoe io fiangonana tsara tarehy zay amboariny, tsy io anie le tena fiangonana efa trano fivavahana io, fa tsy io le fiangonana, fa le fiangonana de za sy anao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ianareo. Za sy anao mihitsy zany le tempoly, le fiangonana. Za sy anao mihitsy zany le fiangonan'i Jesosy Kristy zay nividiny tamin'ny rany. Tsy ty trano ty akory no nividiny Jesosy tamin'ny rany fa za sy anao, ny fanahiko, ny fanahinao. Tempolon'Andriamanitra velona, za sy anao. Ka hoy Jesosy te hitarika ny sain'ny mpianatra, te hisarika ny sain'ny mpianatra hoe aza de variana amin'izany nareo fa ny tena maizy ny olona anie de le fanahy ao anatiny, le tempolon'Andriamanitra, le izy tenany mihitsy. Ka hoy Jesosy hoe tsy avela izy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Marina tokoa zany rehefa tonga ny emperora romana anankiray antsoina hoe Titusy, général Titusy zay nandrava ny Jerosalema, nanao fahirana ny Jerosalema, rava tanteraka ary de potipotika tsisy ny jerevana ny fiangonana zay naoriny Heroda tamin'izany fotoana zany. Heroda mantsy de olona tia voninahitra de namboarany tsara tarehy ny tempoly na ny sinagoga na ny trano fivavahan'ireo fariseo sy sadiseo sy ireo jiosy ireo. De mbagaga ny mpianatra hoe tsika koa zany Jesosy tokony hanana ohatran'ireo. De Jesosy tandremo sao de misy olona mamitaka anareo ka hoe voasarika ny zavatra ity velany fotsiny ianao. Zay sady zao de efa mahazo lesona antsika tsy zavatra ity velany. Mety mahita ianao fitondra fivavahana, manao akanjo tsara, miteny tsara, manana fiara tsara, manana trano, manam-bola be, toy izy ianao mane tena ao marina rangahandriamanitra. Tsy zany ny mari-pamantarana, tsy zany le votadiavina sy le votokony ho hita. Fa ny votokony ho hita de zao le fahamasinana. Tandremo Jesosy sao de voafitaka nareo. Tandremo izy mitandremy anareo sao de misy hamitaka anareo. Ka zany zavatra izany ry havana de zaraiko aminao ny fitiavan'Andriamanitra anao, ny fitiavako ny fanahinao tsy ho very. Fa zany ny mari-pamantarana ry havana. Raha te ho any an-danitra ianao, zay rehetra tsy ny olona manam-pamasinana ihany no mandova ny lanitra. De no jerevantsika ny ten'Andriamanitra ny boky ny Apokalipsy, io vo io ny tadiavina aminao rehefa tonga eo amin'ny vavadin'ny lanitra ianao. Tsy ny 4x4 na ny hameur na ny trano be anao na ny vola be anao na ny fahaizanao miteny na ny fanatrehan'ny olona am-piangonanao, fa movy hita eny aminao le vo amin'ny fahamasinana, movy voasasany rano Jesosy ny fitafim-panahinao. Zany ny tadiavina, zany ny profil na ny critère zay tadiavina aminao. Fa raha tsy hita ao aminao zay de ho very ianao, atsipy any amin'ny faharimin-dretrafo. Apokalipsy 1:7-7. Fa tsy hiditra ao mihitsy zay zavatra tsy masina, tsy hiditra ao mihitsy zay tsy masina, na zay mpanao laingy, na zay tia vetaveta, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny zanak'ondry ihany. Tanao amin'izany
tsy hiditra ao mihitsy izy zay tsy masina, zay tia ilainga, zay tia vetaveta. Betsaka ny olona zay miaina ao anatin'ny fahavetavetana araka fa nyteneniko tamin'ny tery mpanomboany. Olona efa manambady ara-dalàna zao de mbola lasa ndray mandeha manambady olo-kafa, tanora hafa, ary efa nisan'izany misy teto amin'ny firenentsika hoe mandray ositr'Andriamanitra hony, de hoe misy mpaminany atsanganao mpaminany, nefa inona fa fahavetavetana mahatsiravina ary tsy tokony ho teneniny eto akory ny zavatra niseho. Zany ny mpamina ny sandoko, zany ny ahafantarana ny fanahy mamitaka ry havana. Fa raha tena mpaminany avy amin'Andriamanitra tsy maintsy mitoro ny fahamarinana io, tsy maintsy manambara zay lazain'Andriamanitra io, ary tsy maintsy manoka tena manokana ny fiainany marina ho an'Andriamanitra. Firifiry koa moa no efa hitantsika hoe olona mianatra ho tonga pasteur na mianatra ho lasa mpitondra fivavahana nefa any ambadika any de manaonao foana ary mapakatra vaty faharoa, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany. Ka de izay ary ny andiam-pandarana voalohany zay norenesintsika androany tokony ataontsika de ny mamantatra. Tao ny jerevantsika mialohan'ny amarana no tokony ataontsika mba tsy voafitakintsika de raisitsika ny amin'ny fampairezana zay nilazain'ny Jaona epistily Jaona voalohany toko 4 de misy fampianarana mahafinaritra ao. Zao toetra ozy izy ny fanahy rehetra na avy amin'Andriamanitra na tsy. Jaona voalohany toko 4:4 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. 5 fa tsy avy amin'Andriamanitra, fa tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra kosa izay fanambarana rehetra tsy manaiky an'i Jesosy. Izany no fanambarana toren'ny Antikristy, de fanambarana efa renareo fa ho avy ary efa eo amin'izao tontolo izao sahady ankehitriny. Avy amin'Andriamanitra ianareo ry zanako malalako ary efa naharesy anireny olona ireny, satria ilay tafaray taminareo de lehibe no ilay tafaray amin'izao tontolo izao. Jereo tsara zany eto fa misy fanahin'olona. Azontsika atao tsara ry havana mamantatra hoe avy amin'Andriamanitra ve sa tsy ity fanahy anankiray ity. Fa efa nambara tamintsika fa raha tena avy amin'Andriamanitra, raha tena mpamina an'Andriamanitra marina, raha tena olon'Andriamanitra marina, io mpitondra fivavahana zay arahanao io, io olona zay mitoro teny aminao io, raha tena avy amin'Andriamanitra marina de zao tsy maintsy mitoro ny fahamasinana izy, tsy maintsy manambara mahakasika ny amin'ny fahamasinana izy. Ary zao ny pirofo, misy fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, misy ahitana olona mandray ny batisan'ny fanahy masina, ahitana olona mibebaka, ahitanao zany herin'Andriamanitra manafaka sy manapotika fahotana zany ao amin'ny toriteny zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary zany ny tena toriteny velona tadiaviny zao taranaka ankehitriny zao ry havana, toriteny zay tena tsy mitsitsy, toriteny zay manitsy, toriteny zay tena mitrongy ny fahotana, tsy avela haniry, tsy avela ijoro ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa maro ankehitriny mampalahelo any amin'ny choral, any amin'ny mpihira, any amin'ny atoko-podera, maro isan-karazany eto ambonin'ny tany amin'ny karazam-pivavahana maro. Maro ny fiarakarany lahy sy ny vavy zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao miarakaraka daholo na ny lahy na ny vavy, fa vetavetana zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka tokony andray hiverina ao amin'ny tena fanomponan'Andriamanitra marina tsika ry havana. Tokony ahitsitsika mihitsy ny fomba fanompontsika an'Andriamanitra, fa andreo diso fanantenantsika. Ny hevitra fa nandray an'i Jesosy, ny hevitra fa voavonjy, ny hevitra fa tena manana antoka ny fiainana mandrakizay, kinanjo tsy ao am-boky ny fiainana ny anarana, na koa efa tao am-boky ny fiainana ihany, efa voasoratra tao ihany fa voafafa, satria niala le fahamasinana, satria tsy hita teo aminao tsony le vo, indrindra fa ianao zay mpanompon'Andriamanitra, mpitondra fivavahana, mpitarika ny olo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, voafafa tao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, satria tsy hita teny aminao tsony le fahamasinana. Ianao mitory ny tenin'Andriamanitra nefa ianao aza tsy mankatoa, ianao aza tsy miaina amin'ny zavatra zay torianao, tsy fahamasinana zany. Miova amin'ny fanavaozana ny saina, miverena aingana amin'Andriamanitra,
miverena aingana amin'Andriamanitra ianao de mbola velona, mbola tsy tary ianao zao raha miverina amin'ny fitiavana voalohany, verina amin'Andriamanitra. Noho izany ary mety nakasika anao zany tenin'Andriamanitra zany, mety choqué ihany koa ianao tao anatin'izany teny zany kanefa tsy maintsy mitoro ny fahamarinanao. Mampanompon'Andriamanitra tsy maintsy mitoro ny marina aminao tsy maintsy ambarako aminao ny fahamarinana satria tsy tiany Jesosy ho very ianao, tsy tiany Jesosy ho any amin'ny elo ianao, tsy tiany Jesosy very mandrakizay ianao. Zany mahatonga azy mampiteny ary tsy fanaratsiana olona sanatry ny vava fa fitiavako an' Jesosy sy fitiavako amin'ny fahamarinana no izarako aminao, itoriako aminao ny fahamarinana fa mila miverina amin'Andriamanitra ianao mila miverina ao amin'ny tena fampona an'Andriamanitra marina ianao elao ny fombafomba mpivavahana, elao ny fombafomba izay arahan'ny olona, arahany be sy maro nefa tsy mitondra fahamasinana eo amin'ny fiainanao aoka ianao tena anolo tena tanteraka ho atolotra ao an'Andriamanitra ny fiainanao ray manontolo fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra de ho fanompom-panahy mety ataonao izany. Faly aminao Jesosy ary ingany tsy hitondra fitsarana ho anao zany ten'Andriamanitra zany fa mba hampiverina anao aingakaingana, andinianao ny tenanao. Tenin'Andriamanitra mantsy de tahaka ny fitaratra, ahafahanao mitaratra hoe Tompo inona tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainako, Tompo inona ny zavatra zay niteneniko zay mbola nahatezitra anao, Tompo inona ny eo amin'ny fitondrantenako zay tsy mety, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, tsy mifanaraka amin'ny teninao, Tompo amboary aho, tefeo Jesosy ho tahaka ny tanimanga eo am-pelantananao. Raha zay no ataonao, raha manetry teny ianao de ho hitanao fa amonjy anao Jesosy. Aorinan'izao toriteny zao raha voakasiky ny tenin'Andriamanitra ianao de ndana mirindrina ao anatin'ny efitranonao de mivavaha mandole fa andreo de efa voafafa tao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao noho ny amin'ny tsy fanarahanao tsony ny fiainam-pahamasinana, noho ny amin'ny fialanao amin'ny tenin'Andriamanitra velona, ny amin'ny fiodinanao fanamafisakatoka ao andehananao amin'ny fahazarana ary dia niala tamin'ny fifalian'ny famonjena, tsy tsapanao tsony zany herin'Andriamanitra mikasika anao zany, tsy tsapanao tsony zany hoe tena hoe fahazonantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay zany ka de ohatran'ny olona tsy voavonjindray ny tenanao, tsy mahatsapa tsony ny famangin'Andriamanitra, tsy mahatsapa tsony ny herin'ny fanahy masina de mivavaha atombohy aminao ny fangatahana, ny fifahazam-panahy de ho hitanao fa hiasa eo aminao Andriamanitra. Vavaka tsika zay ny andiam-pandarana voalohany zay nitorina taminao fantaro amin'ny voan'ny aso ny fiainam-pamasinana, aza miala amin'izany ianao, fiainam-pamasinana avy amin'Andriamanitra zany ny tena tenin'Andriamanitra mitarika anao ho amin'ny tena fahafantarana hoe tena ao amin'Andriamanitra marina ve ianao, zany ny mari-pamantarana, zany no andrefesanao hoe tena mbola mizotra mankany an-danitra zany diako izany. De hivavaka tsika ary amin'izao fotoana zao misaotra anao naharitra ny enatra amin'ny farany ho resahantsika eto hoentintsika amin'ny andiam-pandarana manaraka ary ny amin'ny teboka faharoa ny amin'ny mari-pamantarana ny amin'ny mpamina ny sandoka na ny mpamitaka na koa hoe ireo apôstôly sandoka. Zay indray zany ny teboka faharoa zay hojerevantsika amin'ny fandarana manaraka. Hivavaka alohantsika fian'izay tenin'Andriamanitra zay anovanao ny Andriamanitra, amonjy anao any Andriamanitra. Raha io misaotra betsaka anao indray zay noho ny amin'izay afatra lehibe avy aminao zay indray tena resy lahatra zay tompo fa tena tia ny fananay ianao, tena tianao zay Jesosy ary tsy tianao very zay, matoy ianao mbola tena mitoro ny fahamarinana, matoy ianao tena mbola mitarika anay ao amin'ny tenin'Andriamanitra velona tsy misy kilema, na de mety ampatezitra ny olona azy zany, na de mety ampangididy sofina ny olona azy zany ka hitady fampianarana hafa izy. Misaotra Jesosy fa nampiteneninao ny vavako, nampiteneninao ampanomponao Jesosy hanambarana zany fahamarinana zany ary engany hamonjy fanahin'olona maro zany Jesosy manerana an'izao tontolo zao de mangataka aminao Jesosy ampio ampaherezo mbe fahasoavana be dehibe avy aminao dia tahiko ny tsirairay avy hitondra famonjena ho azy ary manomboka zao Jesosy de ho fantany lalakalehana, ho fantany marina zay inony, ho fantany marina tahaka ny fitaratra lehibe eo anatria ny teninao ary tena iova izy
raha ohatra ka nandeha tany amin'ny tsy izy, nandeha tany amin'ny fivavahan-diso na amin'ny finoan-diso, raha nandray zavatra diso izy Jesosy dia ianao indray ampiverina azy ao amin'ilay tena loharano, ao amin'ilay tena fanompoana an'Andriamanitra marina. Ka dia matoky izay Jesosy fa hiasa ianao voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy nitanterahany zavavaka izany. Hanafaka olona maro any ianao Andriamanitra ao, matoky izay fa hiasa ianao, misaotra raha eo. Amen.